Miarahaba antsika indray ny foezay androany tamin'ny vidéo farany teo sika niresaka ny famoronana zava-bitan'ireo vehivavy mainty hoditra. Androany kosa indray sika resaka izay zava-bitan'ireo lehilahy mainty hoditra. Ny tany ny teny anglisy na ny anglophone dia efa mahafantatra hoe ny égyptienne dia olona mainty hoditra sy ngita volo, ary ny olona occidental na ny européen dia nandrato fianarana tany Egypte taloha, ary ny frantsay zany hoe ny frantsay no mbola tsy mino an'izany logika izany. Ireto misy lisitra folo an'ireo lehilahy mainty hoditra izay nampivoatra antsika amin'izao fotoana izao io. Tamin'ny telo efapolo sy valonjato sy arivo, Elijah Koy dia navita famoronana miisa 50. Fa ny tena nampahalaza azy dia ny kaopy fizarana menaka ampiasaina amin'ny pièce na fiara na machine mandeha amin'ny entona mba tsy hipetraka amin'ny toerana iray ilay machine. Tany amin'ny anina amin'ny 50 sy valonjato sy arivo, Granville T. Woods namorona karazana machine betsaka ampiasaina amin'ny lalam-by. Ity lehilahy ity no nalaza indrindra tamin'ny mainty hoditra Picard, ary ny tena nampalaza azy dia ny namorona multiplex télégraphique mba ifandraisan'ireo machine amin'ny station manodidina. Tamin'ny 20 sy valonjato sy arivo, Lewis Latimer niara-niasa tamin'ny mpikaroka fara-fatadaza toy ny Alexander Graham Bell ary Thomas Edison. Ny famoronana nafantarana azy manokana dia ny kofeina carbone na filament de carbone izay singa fototra manandanja ampiasaina amin'ny ampanazavany jiro na ampoule. Tamin'ny 20 sy valonjato sy arivo, George Washington Carver dia natanjaka tamin'ny famoronana kafe instantané na vovona kafe izay hosotroina maika na hosotroina vetivety. Navita karazan-javatra efa-jato ity George Washington ity, ary izy ihany koa navita sy namorona ny menaboanjo. Tamin'ny 17 sy valonjato sy arivo, Garrett Morgan izay nafitra tamin'ny Deuxième Guerre mondiale dia tokony hisaotra ny tiranga ity satria izy ity namorona ny masaka gasy izay avolenta indrindra. Izy ihany koa namorona ny feu tricolore na ny jiro telo izay ampiasaina ho amin'ny fifamoivoizana. Tamin'ny 20 sy valonjato sy arivo, Otis Boykind namorona ny ordinateur na solosaina voalohany, ary ny ordinateur noforonina tamin'izany fotoana izany dia ny ordinateur IBM. Namorona ny machine ny fitsarana ny fitempony fo izay tsy salama ihany koa Otis Boykind. Namorona ihany koa izy ny résistance électronique ampiasaina amin'ny missile na fitaovam-piadiana samihafa ihany koa. Ity raha ity zany ny tena nanam-pahaizana indrindra ary ny tena nalaza indrindra tamin'izany fotoana izany satria nahavita ihany koa izy famoronana système isan-karazany amin'ny fanaovana ny famoronana ny missile. Izany hoe ireo missile iadian'ny Korea Atsimo sy Amerika amin'izao fotoana izao ireo, raha tsisy ny tirangara ity dia tsisy nafantatra izy io. Tamin'ny 4 sy valonjato sy arivo, Charles Ardrew navita zavatra betsaka ihany koa. I Charles Ardrew no namorona ny banque du sang na ny banque fitahirizana rà, ary izy ihany koa naforona ny fizarana rà. Tamin'ny 17 sy valonjato sy arivo, Lenny G. Johnson namorona ny pistolet à eau. Namorona ny système ampiasaina amin'ny fusée ihany koa ity ranga ity izay ampiasain'ny NASA amin'izao fotoana izao. NASA moa dia orinasa amerikanina iray izay fatadaza amin'ny fandehanana amin'ny habakabaka na any amin'ny espace. Tamin'ny valonjato sy arivo, Norbert Rineux namorona ny machine sy fomba fanamboarana siramamy. Ary ny farany, Philippe Bidouin namorona ny boîte aux lettres. Amin'ny fiandohana ny resaka mikasika ny égyptienne isika. Amin'ny vidéo manaraka isika aloha hiditra lalindalina sy andalindalina an'izay lavalava, fa resaina kely fotsiny hoe ny égyptienne tany amin'ny fiandohany égyptienne voalohany dia tsara ho fantatra fa dia olona mainty hoditra sy ngita volo, izany hoe africaine. Ny ala tany Éthiopie na Nubie no namorona izany égyptienne izany voalohany, fa izany hoe navadika le tantaran'ny égyptienne atao anatin'ny baiboly satria ny égyptienne
nono mainty hoditra azy zay de olona faran'zay nana-tsaina sy nahita fianarana sy mipetraka indrindra ary ny européenne sy ny occidentaux dia tonga nandraty fianarana tany fa amin'ny vidéo manaraka sika de olazaina tsika rehetrarehetra ny mikasika an'izany hoe inona no natonga ny égyptianina ho simba vidéo manaraka sika resaka an'izay fa zandray aloha ny androany de manome fotoananao ndray foezay manaraka de azadinony manao like azadinony manao commentaire azadiny ihany koa ny miabone veloma daholy